Tanjona dia mba mezana fahafahana izaza malagasy hitovy amin'ny olona rehetra manirana zao tontolo zao izay manao ny système LMD indrindra. Ary raha mandinikinareo mbola complémentaire tsy indriko farany, izay ny antony nanaovanay droit sy science politique fotsiny. Ary ireo mbola mifandray ireo izay araka ny lazaiko teo, ny olona izay manao science politique tokony mianatra droit. Izay zany nanaovanay andreo. Raha mandinika tsy teny tsy ampy tena hoe izay ny voalohany fa ataoko hoe anisany nanao an'izay fotsiny, tsy manafangaro amina filera hafa mihitsy fa ireo ihany. Izay no tanjonay zany mba hamoaka ny zaza malagasy ary hanome anazy zany chance zany. Zany hoe tsy ho an'ny mpianatra fotsiny zany izy ity fa ho an'ireo olona efa miasa, ho an'ireo olona miasa any amin'ny ambasady, miasa amin'ny toerana samihafa, dia suivant izay fangatahana izay dia manao mamoaka les formations à la carte zany zay. Le école ESD zany aloha tsy hoe natokana ho an'ny élite fa hiezaka hamoaka élite mihitsy zany. Zay zany no tanjona eto. Ary izay no nahatonga an'ilay hoe zay major de promotion ato amin'ny école ESD dia ho maimaimpoana ny saram-pianarana mandritra ny herintaona. Zany akory tsy manakana an'ireo ankizy hafa satria fampianarana, ao anaty fampianarana misy ny hoe fianarana. Ary izay ny antony nangalana an'ireto mpampianatra mahitinareo manana traikefa 10 taona na 20 taona. Izay ny nangalana an'izy ireo mba ahafahana mampitana amin'ny mpianatra malagasy an'ilay fianarana momba ny lalàna sy ny science politique.